Ampifaliana mandrakariva trany ny arabanantsika mpanaraka ny fifampizarana mahasoa izay ataontsika eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy amin'ity volana oktobra novambra ity indray izany dia misokatra ny fifaninanana azahoana 5,000 ariary amin'ny asabotsy faha 5 ambin'ny 10 ny volana novambra amin'ny 12,00 amin'ny ora any Madagasikara. Arabaintsika aloha i Emilienne Rasoanirina, izy no nahazo an'ilay 5,000 ariary nahita ny anaran'ny vehivavy 10 amin'ny testameta vaovao sy 10 amin'ny testameta taloha ka nahazo reaction betsaka indrindra tamin'ny alarobia 5 oktobra tamin'ny 12,00 tany Madagasikara. Isaorana indrindra koa i Ambinitsoa tena niezaka izy nanatratra ary mihoatra ary ny reaction amin'izao fotoana izao fa tamin'ny 12,00 tamin'ny larobia 15 oktobra moa no fotoanan'ny fanomezana dia i Emilienne zany no nahazo reaction maro indrindra tamin'io feim-potoana io dia izy no nahazo an'ilay 5,000 ariary. Isaorana koa Rasilvia sy ilay mpandray anjara rehetrarehetra tamin'iny volana lasa teo iny aza mbola kivy fa mitohy ihany ny fifaninanana isam-bolana. Amin'ny 15 novambra, asabotsy 15 novambra 2025 indray zany no anomezana 5,000 ariary ho an'izay mahazo voalohany amin'ny fampianarana momba ny Marta. Marta, ilay rahavaviny Maria sy anabavin'ny Lazarosy. Indroa izy no voatantara ao amin'ny testameta vaovao voalohany any amin'ny Lioka 10 any ilay tantaran'ilay izy nandray an'i Jesosy tao an-tranony niaraka tamin'ny rahavaviny sy anadany ary ireo mpianatry Jesosy dia ny faharoa izay tena hojerentsika amin'ny Antsipiriany sy Akatsika lesona dia rehefa ilay Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty araka ny Jaona 1:1. Sady famintinana avy hatrany izany ity afaka dia mandray anjara avy hatrany ianao sorato ao amin'ny commentaire izay rehetrarehetra fantatrao momba ny Marta. Vehivavy io Marta io fa tsy Marka, aleo hazava tsara. I Marta izay rehetra fantatrao momba ny Marta na izay voalazan'ny Lioka 10 na izay voalazan'ny Jaona 1:1 na izay rehetrarehetra hitanao na amin'ny boky na amin'ny internet na amin'ny intelligence artificielle na amin'inona momba ny Marta na izay rehetra lesona hitanao fahazotsoana momba ny Marta na izay harantsika fampianarana amin'ny alahady izao hozaraiko na izay hitarihan'ny fanahinao tsy misy diso tsy misy marina fa samy marina avokoa izany izay rehetra lazaintsika eo milaza izay rehetra fantatrao asio laharana satria ilay laharana izany no jerena. Raha ohatra ka manao fehezanteny 10 anao ataonao 1 fotsiny ny numerony dia anao izay no nisafidy anazy. Raha ohatra ka anao izany ianao hoe i Marta dia avy any Betania, izay ny voalohany. I Marta dia rahavavin'i Maria, izay ny faharoa. I Marta dia anadany Lazarosy, izay ny fahatelo. Dia ianao ihany izany no manao ny numéro-nao hoe saratsaranao ve sa atambatra-nao numéro 1 zao ohatra hoe Marta dia vehivavy mpianatry Jesosy avy any Betania, anabavin'ny Lazarosy, rahavavin'i Maria. Raha ataonao numéro 1 fotsiny ireo dia ianao no misafidy anazy fa ny fomba hitsarantsika anazy izany. Tsy izay mahazo reaction maro indrindra intsony no mahazo voalohany fa izay mahita valiny numéroté maro indrindra izay fantatrao momba ny Marta. Araka ny lazaiko teo sady fampidirana sy fanomanana antsika sady amin'ny toriteny fampianarana amin'ny lahady izany ity no filazana an'ilay fifaninanana. Ray volana be izao anao afaka ampianao tsikelikely ny valiteninao, afaka ovainao tsikelikely ny feim-potoana farany hijerena hoe iza no nahita valiny maro indrindra dia amin'ny asabotsy 15 novambra amin'ny 12:00 any Madagasikara. Izao ary ny famintinana momba ny Marta. I Marta raha ny mahazatra antsika anazy dia ilay izy nikianin'i Jesosy foana no malaza be hoe i Maria no nifidy ny anjara tsara fa ianao Marta variana mikenikенina.
lesona anankiray raisintsika zay. Fa ny tena ho jerentsika momba ny Marta dia voalohany tena nihaona tamin'Andriamanitra tokoa i Marta, ary amin'ny teôlôjiana moa rehefa ny anarana no voatonona indroa tahaka ny hoe Abrahama, aza mamono an' Isaka zanakao anao, na hoe Mosesy rehefa natsoin'Andriamanitra tany teo amin'ilay tendrombohitra naniran'Andriamanitra anazy izy, na tahaka ny Saoly koa hoe Saoly nahoana no manenjika ianao dia tena fihaonana mivantana amin'Andriamanitra zay tahaka ny nanaovan'i Jesosy tamin'ny Marta hoe Marta, araka ny Jaona 1:12-2:20. Tsy ny lehilahy ihany tahaka ny Abrahama sy Mosesy sy Paoly zany no nihaona ny vantana tamin'Andriamanitra sy nantsoiny naveriny indroa anarana, fa i Marta koa dia isan'ny vehivavy voatonona indroa ao amin'ny Baiboly tahaka ny Abrahama, Mosesy ary i Saoly izay lasa Paoly moa izy rehefa nanara-dian'i Jesosy. Ny faharoa, tsy Petera rery ihany koa no nanao fanekem-pinoana voasoratra ao amin'ny testameta vaovao hoe mino aho fa ianao ilay zanak'Andriamanitra velona, fa i Marta koa rehefa nitsangana tamin'ny maty ny anadany dia nanontanian'i Jesosy izy, mino ve ianao? Dia hozy Marta koa hoe mino aho tompoko, fa ianao no zanak'Andriamanitra, araka ny Jaona 1:17-20. Ny fahatelo dia tsy Paoly ihany no tena teôlôjiana nanoratra teôlôjia ao amin'ny testameta vaovao, fa i Marta koa dia tena teôlôjiana, araka ny Jaona 1:14-17 rehefa niteny tamin'i Jesosy hoe mino ve ianao fa hitsangana amin'ny maty ny anadanao, dia hozy izy hoe mino aho fa hitsangana ihany izy any amin'ny andro farany. Mino ny eskatôlôjia ary tena ny formuleny teôlôjia ny Marta, ary tsy teôlôjiana fotsiny Marta, tsy hoe teôlôjiana tahaka ny Paoly ihany, fa ny mampalaza indrindra anazy moa dia ilay fanompoana, ilay mahadiakona anazy dia tena nanompo ny sahirana tahaka ny Stefanina koa i Marta. Izany hoe matetika dia ireo lehilahy ireo no fantatratsika malaza ny tantarany amin'ireo endriky ny hatsarana sy fanompoana ireo, fa araka ny ianarantsika amin'ny antsipiriany amin'ny Alahady raha sitrapon'ny Tompo i Marta zany dia natsoin'Andriamanitra mivantana tahaka ny Abrahama sy Mosesy sy Paoly, nanao fanekem-pinoana mivantana tahaka ny Petera, teôlôjiana tahaka ny Paoly ary diakona tahaka ny Stefanina. Tantaran'i Stefanina moa hitantsika any amin'ny Asan'ny Apôstôly 9. Inona ary ny lesona raisintsika avy amin'izany? Rôla be dia be ny antsoin'Andriamanitra ny Marta zany. Le voalohany aloha tsy azontsika dinganina amin'ny mahatantaran'ny Marta anazy, asain'Andriamanitra hifidy ny anjara tsara, izany hoe izay ampandroso ny fanahy aloha no mahamaika fa tsy sahirana amin'ny fanompoana be ara-nofo. Zay ny lesona voalohany ho antsika vehivavy. Isika vehivavy moa dia tena efa ohatrany hoe efa normalizevantsika hoe atsika foana no natao hanompo sy karakara be hatrany am-piangonana rehefa lahady, dia isika no any amin'ny asa diakonaly, ny fivarotana, ny vokatra sy ny inona any, dia lasa heverintsika fa ino no ambony kokoa noho ny nataon'i Maria ilay nipetraka miala sasatra miaino an'i Jesosy. Ny lesona faharoa mifandray tsara amin'izany dia hoe maniraka ny vehivavy hiala sasatra koa Jesosy. Fa isika tsy natao hirotoroto foana manomboka alatsinainy ka hatramin'ny alatsinainy, fa ny sabata no natao an'ny olona, fa tsy ny olona no natao an'ny sabata. Isika vehivavy ilay efa mirotoroto isan'andro, na dia falady any am-piangonana dia mbola manao dekona, dia mbola mivarotra, dia manisa rakitra, dia mbola mirotoroto, tsy misy fitsaharana mihitsy. Nefa izao ny sabata
Tsy any adventista ihany io, tsy resaka sabotsy sy alahady io, fa ilay fialan-tsasatra de tena natao ho an'ny olombelona rehetra. Io lay endrik'Andriamanitra tsy maintsy miala sasatra. Andriamanitra ara namorona an'izao tontolo izao niala sasatra izy tamin'ny andro fahafito. Nareo tômôbila sy masinina mandeha motera reo ara raha tsy miala sasatra de maty, simba. Ny biby mazava ho azy miala sasatra matory, fa isika vehivavy mieritreritra ny tenantsika ho robot, tsy miala sasatra mihitsy. Indrindra ilay asika le atao hoe femme forte, miasa any am-piasana any, manenjika ny ao an-tokantrano ao, ny fitezana tsy afoy, ny any am-piangonana atao, tsy manaraka ny didin'Andriamanitra. Miala sasatra. Mila miala sasatra antsika. Zay no nampianarin' Jesosy amin'ny Marta hoe mba miala sasatra tahaka ny Maria koa, mipetraha eo an-tongotry Jesosy, miala sasatra. Ary ny lesona fahatelo avy amin'ny tantaran'i Marta dia izao: aza sahirana mitady sitraka amin'olombelona, hikarakaran'i Jesosy sy ny mpianany. Tsy ratsy io hozy Jesosy fa fitadiavana sitraka amin'olombelona. Ny vahiny tany amin'ny Marta zay de tena voakarakara tsara, de tena voky tsy lany mihitsy ny sakafo tao. Tsy sitraka avy amin'olombelona toy izany no zava-dehibe, fa ny fahatsapana, ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy mila manao fanompoana be mamono tena zany atsika vehivavy vao tian'Andriamanitra, fa efa tian'Andriamanitra isika, ary tsy hoe rehefa manompo azy isika vao tiany. Betsaka atsika vehivavy no diso fiheverana amin'izany hoe raha tsy manompo be an'ity vadiko ity za de tsy tiany, raha tsy mamono tena ho an'ity zanako ity za de tsy tiany. Ahitsiny izay fampianarana momba ny Marta haratsika amin'ny alahady zay, raha sitrapon'ny Tompo, fa efa tian'Andriamanitra isika ary izay no tokony ho zava-dehibentsika amintsika vehivavy, fa tsy handeha hamono tena hanao an'izao fanompoana rehetra izao sika vao mahatsapa hoe tiana. Manomboka izao ary sorata ao amin'ny commentaire mandraisa anjara amin'ny fampianarana zahoana 5,000 ariary ary miomana sahady ho velabelaritsika amin'ny antsipiriany amin'ny alahady izao raha sitrapon'ny Tompo izany lesona 3 avy amin'ny titra 3 amin'ny tantaran'ny Marta izany.